Miarabantsika tsiraiavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinahy sika amin'ity alahady ity. Miaraba nisa tokantrano tsiraiavo izay manaraka izao fandarana izao ary mirary soa hatrany mba hitombo fahasoavana sy fitiavana eo amin'ny Kristiana isika. Renderantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry tompany amanitra misaotra anao zahay amin'ny fitiavanao anay. Makasitraka ihany koa ny amin'ny hery izay omenao anay ary indrindra ny fitahinao. Andray ny teninao izay dia aoka ny teninao hitoetra ao am-ponay tsirairay avy mba hahafahanay manaraka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe hira fiderana. Raina amin'ny Salamo fa 7:3 manao hoe ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fiderana an'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an' Jehova. Amen. Nisaintsaina ny amin'ny fifalian'ny anjely aho. Eo ampahitana antsika any an-danitra ozy izy Madamo White midera an'Andriamanitra sy mitoetra ao amin'ny Kristy avokoa. Raha misy fifaliana tanteraka tokoa ho an'ny Kristianina, ahoana moa no tsy hananantsika an'izany ka aseho antsika amin'izao tontolo izao? Fotoana fohy sisa dia ho avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe Kristy. Ary zava-doza tokoa raha sanatria tsy fifaliana dieny eto an-tany izany. Ny anjely any an-danitra dia midera an'Andriamanitra mandrakariva, fa ny olona mety maso kosa izay nandaozan'i Kristy ny fonenany tany an-danitra sy ny aretany fanarabiana, faniratsirana ary farafahatesana mba hahafahany manandratra sy mametraka antsika any an-danitra dia tsy mba manao hira fiderana. Raha miara-mipetraka amin'ny Kristy any an-danitra ianao dia tsy hainao ny tsy hidera an'Andriamanitra. Filao manomboka izao ny lelanao hidera azy ary zaro ny fonao hihira ho an'Andriamanitra. Raha vao mitady hanamaloka ny fiainanao ilay ratsy dia mihira fiderana an'Andriamanitra. Raha misy olana ao an-tokantranonao ao dia manaova hira momba ny hakanto izay tsy manam-paharoa ny zanak'Andriamanitra. Ary lazaiko anao raha vatany vao manao an'izany manko ianao dia andahoanao Satana. Azonao atao ny mandroaka ny fahavalo miaraka amin'ny fahamaizinana amin'ny anaran'i Jesosy ary afaka mahita mazava kokoa ny fitiavany sy ny fahangoram-pony rainao izay any an-danitra ianao. Ireo izay manana fifandraisana masina amin'ilay Andriamanitra ny lanitra dia tsy ho avela ho eo amin'ny fahalemeny sy ny fironana ara-nofo. Tsy manintona azy manko ireo izao tontolo izao satria tany tsara lavitra tontolo manjaka izay ary fiainana tsy manam-pataperana izany no katsahany. Izany no andaniany ron-doha, izany koa ny ataony ambetin-dresaka. Manjary sarobidy loatra ho azy ny tenin'Andriamanitra. Mahay manavaka ny zava-panahy izy ireo, mifaly amin'ilay fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Maniry raha maniry ny toeranao amin'ny Kristy sy ny tombonao faharetana, hitombonao fifaliana ary ahafahanao misitraka sady ilay fifalian'ny Andriamanitsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra ao, ampitoera ao am-ponay ny fitiavana ny vanjakanao ary aoka hanapaharetana izahay ka hiala amin'ny zavatra ratsy rehetra, hifikitra sy hitoetra ao aminao mandrakariva ka ianao irery ihany no jerenay. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro